raha ny marina tena fatokiana, tena nandeha tamin'ny fatokiana tanteraka. Fatokiana an'Andriamanitra voalohany indrindra raky ny efa niresava, fa nanana ihany koa izay fatokiana tena hoe nandeha tamin'ny fatokiana tanteraka ny Master Rimo tao anatin'izay. Tena tsy nanana iazy fa tena hoe andao dia andrositsika dia hiaraka androso amin'ny Master Rimo dia tanteraka ny fanisonay dia tena fifaliana ho anay ny maneho an'izany hoe tena mahatoky na Master Rimo zay amin'ny fomba fiasa rehetra. Ny ho anahy manokana tena tsy nanana ihany mihitsy ato anatin'izay rehetrarehetra izay. Fatapatatro ihany teo aloha ny lazan'ilay Master Rimo. Niara nandeha zany vady dia tena hoe tsy manino fa efa napetraka tamin'ny zareo dia aleo izy ny hamita anazy hatramin'ny farany. Tena tanteraka soa ihany izy tena. Ny androany tena nanamarika anahy, nandrasaiko an'ity le bokin'ilay tany ity miaraka tena hoe amin'ny anarana ny vady ilay tany manana tany zay. Izay no tena nanamarika anahy tao anatin'ilay izay ilay fotoana ela ny andrasana zay. Ny fiandrasana ohatran'ny zavatra rehetra andrasana ihany io. Fa ilay fahatongavana izy tena fifaliana lehibe ho anay. Dia tena mampirisika antsika namana. Mahatoky ilay Andriamanitra izay miaraka amintsika fa tena mahatoky ihany koa Master Rimo. Manatanteraka ny zavatra efa nampanantenany antsika hanome tany. Misaotra indrindra. Mazava ho azy fanorenana ny hoavinay mihitsy. Sady fanomanana ihany koa ny hoe inona no itoerana rahatr' izay eto an-tany mazava ho azy.